Falita fiona amintsika rehetra indray amin'ny alalan'ity fandarana kolotsara ity ary manasanao hiaraka aminay hatra amin'ny farany. Atao anatin'ny fandarana moa dia mifampizara kanto, mifampizara zavatra mahafinaritra isika mety mahasoa ihany koa. Asa tanana izay indray no iompana ny fandarana ho amin'ny anio tsy lany olona mana-talenta sy mahay mikirakira asa tanana tokoa isika eto Madagasikara. Mbola misy hatrany ny fandarana kolotsara ary tsy lany vahiny ihany koa. Nenga ampahafantarina aminareo atao anatin'ny portrait hoe iza ny vahintsika dia manao inona izy ireo fa mahafinaritra be mihitsy. Atrao ary. Faly miarabany madame Misoa sy ny teknisiana dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana ihany koa. Tsilavina ara Nomenjanahary na fantatry ny maro ihany koa hoe Tsilavina. Manao asa tanana moa zany mazava ho azy. Asa tanana miavaka kely sady mahafinaritra no mahasoa no ataony Tsilavina ara Nomenjanahary. Ny asa tanana izay ataonay moa dia manao transformation zany hoe mamadika ny barika vy ho lasa fanaka na laforo na izay zavatra mety hoe ilain'ny olona andavanandro zany. Ohatra hoe latabatra, eo ihany koa ny fimoara sy ny sisa moa zany no ataonay ao anatin'izay haingon-trano. Efa nisehatra tamin'ny fandrinana na recyclage foana ny tenany taloha na tsy tamin'ny barika aza. Ny nanomboana an'ilay asa moa zany somary tantara lavalava kely ilay izy fa ezahako fitinina. Zany hoe nitomboka tamina resaka taratasy sy tavoahangy ary sase moa zany nitomboana. Nanao namadika ny sase ho lasa voninkazo dia namadika ny taratasy sy ny tavoahangy ho lasa haingon-trano. Zay zany no nitomboana dia taty aoriana amin'izay no lasa nanao pneu sy ny faran'ny barika moa zany. Zay no nitomboana. Taona lasa izay no niasany na leo tena. Ny nanaovana asa barika kosa dia teo amin'ny 5 taona teo. Dia le tantara kely nitomboka tamin'ny fitsipinana an'ireny sase plastika sy tavoahangy plastika ireny le izy dia ireny no navadika ao haingon-trano. Dia taty aoriana moa zany rehefa nisy olona nanao commande dia izay vao niezaka hoe nividy sy ny ohatrohatran'izany teny an-tsena zany hoe le izy efa niasa ihany zany no vidiana fa tsy hoe le zavatra vaovao ohatran'izay. Zay zany no nitomboana tamin'le asa tanana. Recyclage, zay zany mahafeny ny asanay recyclage. Tsy miasa reraka ry Tsilavina fa eo ireo mpiara-miasa aminy. Misy olona mianatra asa ihany koa ao fa amin'ny ankapobeny dia miainga avy any amin'ny avokoa ny toromarika rehetra. Tao anatin'izay 5 taona nanaovana ny barika zay misy moa ny zavatra mampalahelo dia misy ny zavatra mafaly. Ny zavatra mafaly dia tao anatin'ny commande anankiray nisy olona tonga dia mikomandy entana 70 isa tamina resaka seza. Zay zany tena hoe nafaly tao anatin'ilay izy fa napalahelo kosa misy ohatran'ny namako zany tsy hoe za mivatana no manao livraison fa maniraka ankizy. Dia rehefa manao livraison dia misy ny olona tsy manome vola ohatran'izany dia zay zany zavatra mampalahelo fa ankoatr'izay mahafinaritra daholo ny zavatra niainana tao anatin'ny asa. Mahafinaritra torak'izay ihany koa ny zava-bitan'izy ireo. Barika no niangiana kanefa dia ahavitana vokatra miasa amin'ny fiainana andavanandro tsara tahaka izao. Traikefa, fitiavana mikirakira sy mamorona ary fiainana an'ilay asa tanana no antony.
Ny zavatra tena mahatamana sy mahatonga anay mbola eto foana, efa mikorina ao anatin'ny raha le asa, dia tsy te hiala intsony, tsy te hanao zavatra hafa, dia efa mifikotra amin'ity resaka asa tanana ity. Fa manao ny asa vian-kio izy ireo. Ankoatran'ny fanaka, barika sy ny sisa moa zany, dia manao resaka fanaka rehetrarehetra vita amin'ny resaka ouvrage métallique rehetrarehetra zany, no izahana amin'ny fehezina daholo ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Manao fandriana, manao seza vita amin'ny vy sy ny haingon-trano rehetrarehetra vita amin'ny vy. Mbola te hanatsara hatrany anefa izy, afa mbola tsy afa-po, mbola mikendry izay tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, ho an'ny malagasy. Ny tanjona moa zany dia hampiakatra foana ny tontolon'ny ara malagasy. Zay zany ny tanjona, dia zay. Azo hanamboarana karazana fanaka sy zavatra maro tokoa ny barika. Ny eritreritra ihany no fetrany, fa raha mbola afaka mamorona koa ny saina dia betsaka ny zavatra azo atao aminy. Ny dingana rehetra zany hoe ny fangalana ny barika hatramin'ny fandokoana farany, dia zareo avokoa no manao azy. Andenge ho jerentsika ny famolavolana izay barika ho zay ho lasa seza ato anatin'ny arakasa. Ie, eto moa zany no toeram-piasanay, ahitana olona telo moa zany reo manampy anay, mbola misy namana hafa fa zareo ny eto. Misy any Sarla, izy no mpanao soudure, dia eo ihany koa i Faly sy Zixi. Reo moa zany no eto, fa mbola misy namana hafa manampy anay. Dia eto anoloako ity misy an'ilay barika. Ity zany le asa ho atao, zany hoe hanamboarana seza moa zany ity mazava ho azy, dia hanomboka hanapaka an'ity zay rehefa avy eo, fa mialohan'ny hanapahanay anazy dia ho présenteko kely ny hoe avaiza sy aiza ny mandra-pahatonga ny eto. Ny fangalanay barika moa zany misy toerana samihafa, misy izy hoe any amina orinasa, arakarak'ilay orinasa moa zany ny vidiny, fa somary endrakendrana ihany vao tonga eto. Dia ohatran'izao ilay izy no vadika nireny asa ho lasa zavatra mahafinaritra hitantsika ireny. Barika misy karazany, arakarak'ilay société angalana an'ilay izy zany no mety hoe ho tevony io barika io ohatran'izay sy ny kalitaony. Zavatra hita aloha zany hatramin'izay nanaovanay anazy zay, dia reny orinasa mpanao savony reny. Amin'ireny zany somary hoe matevina, fa misy an'ilay manao produit hafa koa, ohatrany hoe menaka na ohatrohatr'izany, somary latsaka kely ny kalitao amin'ireny. Fa azo atao zany no misafidy an'ilay barika hoe ilay barika matevina na barika manify. Ohatran'izay. Rehefa azo ilay barika dia ho tapahana moa zany mazava ho azy. Io zany zay. Mbola misy menaka ao anatiny. Misy menaka aty zao, menaka aty dia mbola misy menaka. Efa avy nirefesina zany zao izy ity, dia hiditra amin'ny fanapahantsika zao, dia zay. Ohatran'izay zany izy voatapaka, dia rehefa voatapaka ohatran'io izy dia miroso amin'ny
Indraindray moa mbola misy ambokambona zavatra ao anatiny dia miroso amin'ny fanasorana an'le zavatra ao anatiny iny dia manasa anazy dia manao finition. Ty zany zao ambona menaka zany zao ty ao anatin'le izy menaka motor igny. Ity moa zany zaho ihany no manadio anazy satria izy ipetrahan'olona any an-trano zany dia tsy de mety loatra le hoe misy menaka na ohatrohatran'izao satria indraindray mety hoe hivoaka amin'ny fofon'le menaka raha tsy voadio le izy dia tsy maintsy manadio an'le izy. Hitondrana seho sy savony aty zany azafady rehefa voasasa ohatran'izay moa izy dia somary fafana amin'ny éponge maina. Manala an'izay tsy afaky le hanina teo iny, le nanasana anazy. Zay. Dia vita zay ny fanasana dia mbola misy an'le ohatran'ny somary pempo dia anarina kely an'le pempo iny tsika. Zay. Ao amin'izay ary. Atao amin'izay le ihany. Dingana manaraka zany zao dia ametraka an'le vy amin'le ipetahan'le coussin. Zay zany zao ny dingana manaraka. Zareo reto moa zany no manao ny soudure dia ity moa zany le eo amin'le manamafy an'le satria sy coussin zany eo amboniny dia ity ny fixation mba hampatanjaka an'le satria raha ipetrahana dia mety hoe hiletaka na ohatrohatran'izany dia io ny fixation an'le izy. Ity moa zany atao mafy tsara satria mety olona mazefatra nipetraka eo ambony na ohatrohatran'izany dia tsy maintsy atao mafy tsara ity. Io dia ny contre-plaqué ny miaraka aminazy. Dia zany hoe aorianan'ny fandokoana moa zany hoe mbola tsy vita loko izy ity fa aseho anareo fotsiny hoe aorianan'ny fandokoana dia misy an'ity joint ity apetaka. Dia aorianan'ny joint moa zany dia aorianan'ny joint dia mametaka ny coussin. Fa ity zany zao ny joint aloha zany efa eto. Mametaka an'ity joint ity zany zao zay dia mila jerena tsara ny axe an'le izy sy ny fametahana anazy mba hoe tsy hiongotra rehefa hoe ipetrahan'ny olona na ohatrohatran'izany dia mila atao mafy tsara koa zany hoe aorianan'ny fametahana lakôly zany iny dia amafisina tsara izy mba tsy mora miala. Dia ohatr'izao zany izy vita joint zany izy dia ny mamarana an'io moa zany mamarana anazy coussin ny mamarana anazy dia vita tanteraka izy. Ny loko moa zany afaka manana safidiny ny client rehetrarehetra. Misy ny olona misafidy hoe tsy dia tia an'le loko mangirana be loatra dia rehefa hoe tsy atao mangirana be loatra zany le loko dia pinceau na rouleau no anaovana anazy. Misy kosa nefany le tia loko mipetrapetraka tsara sy le hoe mangirana na ohatrohatran'izany dia pistolet no andokoana anazy. Dia ny logo afaka misafidy ihany koa ny client hoe
ho atao autocollant ve ny logo na zay soratra mahafinaritra anazy sa ho atao peinture dia iny moa zany safidin'ny client foana no hitondrainay ny asa ohatran'izay. Azo atao daholo ny commande rehetrarehetra zay tian'ny olona safidiana rehetrarehetra na ny loko na rehetrarehetra. Reto moa zany mbola tsy vita fa salon anankiray reto, zany hoe trois places dia 2 places dia 1 place no miaraka aminazy dia misy table anankiray no miaraka aminazy, misy table anankiray zany eto dia zay no miaraka. Araka ny hitantsika teo dia tena havanana tokoa izy ireo miasa, mahay kirakira, mahay asa tanana. Hita ihany nefa hoe asa be ilay izy, tsy araka ny fahavitany vetivety, indrindra moa fa raha be pitsopitsony sy raha tena voafaritra mazava tsara ny zavatra takin'ny mpanjifa dia tanterahana arak'izay. Andao ary resadresaka miaraka amin'ny vahintsika sy ny asa tanany atao anatin'ny tafakanto. Mitohatra ny resadresaka miaraka amin'ny Monsieur Tsilavina atao anatin'ny tafakanto. Ity petrahana ity zao ohatr'izao santionany amin'ilay barika rehefa vita zany asa hoe inona zao ty dia makaiza zao ty latabatra seza, andao resadresahana ireto vita ireto ry Monsieur Tsilavina. Arak'izao hitantsika amin'ny sary zao zany dia ity table bar moa zany tena matetika ampiasain'olona anazy, amin'ny bar sy amin'ny karaoké reny tena ahitana anazy zany hoe afaka atao amin'ny zaridaina ihany koa ty, afaka atao amin'ny terasy arakarak'izay fitiavan'ilay olona anazy zany fa matetika aloha zany izay olona mividy an'ity dia atao amin'ny bar sy karaoké foana. Io moa zany araka ny hitantsika teo izay refy tiana atao, izay habe tiana atao dia mety foana arakarak'ilay fitiavan'ilay olona ilay izy afaka atao ty hoe seza anankitelo miaraka aminazy afaka atao hoe anankiroa dia izay fitiavan'ilay olona zany no anaovana an'ilay izy. Ty moa zany zao tokony mbola isy joint zay sisany mamara anazy araka an'izao hitantsika izao zany ohatran'ilay anankiray teo dia joint sisa no mamarana an'ity dia vita tanteraka izy. Dia ohatran'izao rehefa mipetraka masaka tsara, masaka poids lourd tsara, masaka hatramina 200 kg zany izy no tena maro zany le sezan'ity masaka hatramin'ny 200 kg. Masaka 200. Fa izy kosa aloha dia tena mafy asa hoe manahoana ny faharetany rehefa le atao eo amin'ny masoandro le eo an-jaridaina misy fomba fikolokoloana azy manokana ve sa tsy maninona izy eo tena natao an'izay mihitsy ve? Iny zany any amin'le composition-n'le loko amin'ny voalohany dia efa natao le loko hoe sady masaka masoandro no masaka orana dia tsy atahorana zany ny kalitao amin'izay fotoana. Tsy atahorana ho arafesina. Ny loko arak'izay tian'ny olona misy na mainty na fotsy na mena na izay safidin'ny olona zany ny loko afaka malalaka be zany ny safidy ao amin'le lokony ohatran'izay. Reto zao no hitantsika ohatrany somary bara kokoa fa inona avy ihany koa ny santionany amin'ny azo atao amin'izy ity raha hoe ho tanisaintsika kely ry Monsieur Tsilavina. Manao seza salon amin'ny barika moa zany mazava ho azy. Misy ihany koa le fanasana tanana sy fanasana vilia any amina WC na any amin'ireny koa azo atao ihany koa. Manao ihany koa izay lafaoro, karazana lafaoro rehetrarehetra, fanatonoana masikita sy ny tariny, eo ihany koa ny fimoara.
Ohatran'izay zany zavatra tao latabatra moa mazava ho azy tao anatin'izay. Ie, ohatran'ny tsy eritreretina hoe le barika le tena barika be brut be iny na fitana zavatra ohatran'izao misy coussin le izy nareo foana ihany koa manao capito anazy rehetrarehetra. Zay ihany manao capito anazy. Ie, mahafinaritra tena sationany fotsiny ity fa reo avy ao anatin'ny TS'ART nareo mbola omenay modely azo atao amin'izay hoe barika sy vy izay. Asa ry Monsieur Tsilavina raha misy ny hafatra tianao ampitaina ampijery antsika amin'izao fotoana izao mety hoe inona re? Ny hafatra angamba ho amin'ny malagasy rehetra tsisy ohatran'ny hoe ny fankafizantsika ny vita malagasy. Ny fankafizantsika ny vita malagasy dia nama manosika ny olona anankiray amorona foana sy zara zavatra tsara foana. Zay angamba ny hafatra ho amin'ny malagasy. Ankoatran'izay mba fangatahana kely zany satria fangatahana kely ho amin'ny mpitondra fanjakana mba mangataka izahay mpanao asa tanana mba ho amoraina zany ny fikarakarana ny taratasy ny orinasa kely anankiray mba ho ara-dalàna mijoro ara-dalàna izy. Dia zay zany mba fangatahana ho anay. Dia ngamba ny amaranako ny teniko mbola mitady foana izay olona afaka hiara-iasa na olona afaka mamatsy ara-bola. Dia zay ngambany. Vena kely amin'ilay taratasy teo azoko mihitsy satria ndraindray ihany koa ny client ny mpanjifa ihany koa mila ny ara-dalàna izy mety mahazo an'le tena mpanjifa le gros client reny nareo dia mila ny taratasy ny fistady sy ny tariny amin'ny resaka facture dia zay ny antony. Ie, zay indrindra satria matetika le olona moa zany rehefa hoe tsy manana taratasy ara-dalàna ianao dia misy ny manara-roatra. Iny aloha zany anankiray koa misy ohatra hoe karazana orinasa rehefa tsy manana ny fistady ianao dia miembotra izy amin'ny fanaovana commande sy ohatran'izany. Dia zay no mahatonga an'le hoe tsara zany manana taratasy ara-dalàna. Mazava izay hafatra izay makasitraka ny Tsilavina ary Nomenjanahary izay ny anaran'ny page Facebook raha toka hoe mahaliana anareo ihany koa tamin'ireto fizarana ny asa tanana ireto barika anakora fototra nampiasaintsika sy ny vy ihany koa na havitanan'izao karazan-zavatra maro izao tia satriana ny hita tato atoerana aloha zany disponible tato fa ny tokantranonareo any mety efa misy eny amin'ny rehetrarehetra eny mety efa misy ary isaka adiniko farany reto pneu reto ihany koa dia anaovan'izy ireo zavatra. Inona ny zavatra azo atao amin'ny pneu indray? Ny zavatra azo atao amin'ny pneu manao fanaka vita amin'ny pneu zany hoe seza salon, manao latabatra, eo ihany koa ny décoration na zaridaina sy kilalao amin'ny ankizy maro samihafa. Zay no afaka atao amin'ny pneu. Azo trandrahana soma tsara ihany azo trandrahana soma tsara rehefa may ihany koa moa zany mpanao azy mazava ho azy. Makasitraka io Monsieur Tsilavina dia mino fa mbola eo na manaraka indray isika mametraka ny veloma ho anao antsika kosa mbola mitoy ao anatin'ny TS'ART rehefa avy eo. Makasitraka tompoko. Dia misaotra ny madame Misoa sy ny teknisianina miaraka aminy tonga nitsidika ny toerana misy anay dia misaotra tompoko mandram-peona daholo. Na pneu na barika araka izany dia kirakirain'izy ireo avokoa ary betsaka ny azo atao. Ireto mbola misy modèle azo atao somatsara mihitsy amin'ny alalan'izay barika izay sady tena mahafinaritra kanto dia kanto. Dia rahantsika maraparana anazy ato anatin'ny TS'ART.
Tsilavina ara Nomenjanahary izay ny page Facebook ny vahinintsika raha toa ka hoe mahaliana anareo ny asa tanana izay nataony afaka mifanerasera soamatsara misy laharana azonan'izy ireo ihany koa ao anatin'izay page Tsilavina ara Nomenjanahary izay. Ny famerenana ny fandaharana dia ny alatsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy fahefany ary ihany koa ny alakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy fahatelony. Raha toa ka hoe mahaliana anao ny vahiny eto anatin'ny fandaharana kolon-tsara dia aza misalasala miantso ny laharana izay misoratra eo ambany io azonareo antsoina amin'ny ora fisokafany birao na ihany koa mifanoratra amin'ny page Facebook Mino Sokolo. Miraso antsika rehetra ho manaraka indray veloma tompoko.